Tokotsika Madagasikara ao anatin'ny fahamatorana ara-politika tanteraka. Mahajanga mirongatra indray ny Covid-19. Tsena vaovao eto BEHORIRIKA manjavozava mpivarotra ny famondrana azy ireo. Amkafaliny indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy no entiko hiarabananao amin'izao alina izao Alarobia fahafolo ny volana Martsa ny taona 2024 manasanao sady ary anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao ary izao alina izao andeha ho any mahajanga ny avy hatrany isika amin'ny pejy ny fahasalamana dia tonga ao mahajanga ilay Covid-19 amin'ny endriny vaovao na ilay antsoina ihany koa hoe variante raha ny fanazavana ny entiny mpiasa iray teny anivon'ny hopitaly. Betsaka no marary sy efa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe forme grave ary efa misy aza ny nodimandry. Toy ny afenina nefa ny antotanisa mikasika ny fiparitany Covid-19 ao mahajanga ao anaty ihany efa nipona any an-toerana toy ny tsy misy fanjakana mijery. Samy mamonjy MBS mahajanga no mitatitra amintsika ny vaovao. Miparitaka tanteraka ny Covid-19 eto mahajanga amin'izao fotoana izao. Tsampy ny fitaovana toy ny gants, tsy ampy ihany koa ny oxygène. Misy forme grave ary misy koa ny maty. Tsy hita ny fanapaki-hevitra raisin'ny fanjakana fa variana manenjika mpanohitra fotsiny. Ny aretina Covid dia tena misy ary amin'ilay endrika vaovao zany no sehoan'izy io amin'izao. Tena misy ary tena betsaka tokoa ny aretina raha eto mahajanga coronavirus no resahana. Ny ato amin'ny hopitaly manokana dia tena misy ary tena misy maromaro ny olona tonga ato. Misy ny forme tsotra ary tena misy ny grave, tena grave amin'ny endrika vaovao tokoa ary tena mahafaty. Ny maty dia misy tokoa ary hatramin'izay andro vitsivitsy izay dia misy maty presque misy indray andro misy tokoa ilay izy. Ary ny fietsehany amin'izao mody tsy maninona fa tapitapika eo dia miagrave tapika eo ary rehefa grave izy dia tena tesana tokoa. Tsy eto Madagasikara no misy ny Covid-19 fa misy ihany koa ny amin'ny distrika Mitsinjo. Misy ihany koa ny forme grave ary misy ihany koa ny maty araka ny fantatra ihany. Ny alina tamin'ny 7 alina tompoko satria nisy voalaza fa nisy tatso tany Antananarivo hoe misy marary maro ao Mitsinjo ary misy maty maromaro ihany koa. Ny tatitra tonga avy any amin'ny mpitsabo any tompoko dia roa ihany ka any amin'ny Mitsinjo ary varisana tananazy zany dia ohatrany varisana tana amin'ny hopitaly rehetra ihany. Maly zay dia nahazo antso ary niomana hatramin'ny alina fa ho alaina andeha ty amin'ny hopitaly ilay marary avy any Mitsinjo. Fa ivereneto Antananarivo kosa indray isika dia mbola manjavozavo tanteraka amin'ireo mpivarotra amoron-dalana eny BEHORIRIKA ny mikasika ny famondrana azy ireo anatin'ilay tsena vaovao izay notokanana voatsela akory izay. Toa tsy misy ny fampahafantarana mazava ataon'ny komina Antananarivo renivohitra hatreto ary tsy mbola voafaritra ihany koa ny fotoana amondrana azy ireo. Mialy Rary Nombana, Manora Andray Malala. Notokanana ny 2020 ny volana febroary lasa teo ny tsena vaovao etsy BEHORIRIKA. Tsena izay natokana ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny fanazavana teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nandritra io andro io. Ny zava-misy anefa dia manjavozavo an'ireo mpivarotra eny an-toerana ny mahakasika io fotodrafitrasa vaovao io. Mbola miaina ao anatin'ny unono sy ny lovatsofina eo amin'ireo samy mpivarotra izy ireo hatreto raha ho azy ireo marina ny tsena na tsia. Anisan'ilay listiny nalaina dia le listana zany ohatrany hoe misy tsy mazava satria hoe mpivarotra tokony ho izy dia mpivarotra BEHORIRIKA zany tokony hitsofoka ao fa tsy hoe mpivarotra Analakely izay maheno hoe misy mpivarotra Analakely hitsofoka ao dia nefa izay tsy fantatra. Mpivarotra Nosy be tsy fantako izany izay tena marina an'ilay izy dia mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetra rehefa hoe hitsofoka ao daholo. Lazana hoe valonjato ilay mpivarotra hiditra ao dia tsy haiko hoe 1 mètre ve zany. Dia ahoana zany ny fomba iainana amin'izany satria ilay Covid izao efa tsy re malaza be. Raha ny tenin'ilay iainanay zao dia hoe amin'ny herinandro. Raha tokony izany tokony tamin'ny herinandro ity hono fa tsy fantatra nefa. Tsy mandany fampandrosoana sy ny fanarahan-dalàna izy ireo araka ny voalaza, saingy nambaran'ireto farany fa voamaika nampitrotraka ny fahasahiranana sy ampena ny vola miditra ao amin'izy ireo izay efa zara raha misy ny fampidirana azy ireo ao anatin'io tsena io raha ho avy tokoa izay famondrana izay. Raha hiditra ao anatiny ao aza ohatra dia na nefa ity mpivarotra avy mirava miasa ohatra ny andrasana dia nefa
raha brosse nify iray mividigny client dia tsy afaka zay ve ny idirany ihany ohatra dia zay no tenenina hoe raha mba mety dia loma ohatra zao ihany. Mazava araka izany fa tsy misy mitsy ny atao hoe mesure d'accompagnement ataon'ny fiadidian'ny tanàna mahakasika ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana. Manamafy ny zava-misy etsy amin'ny 17 hektara ny trangatoa izao. Afindra ireo mpivarotra eny an-toerana satria isy ny fanamboarana mandritra ny 7 volana ao amin'ny TSENA ity, kanefa ny amin'izao verevitra ireo mpivarotra narivony. Tsy misy ny toerana asiana azy ireo hatreto, tsy fantany izay vepetra takin'ny CEA ahafahan'izy ireo mivarotra ao an-toerana. Tsy ampy ny serasera araka izany, ka izay koa no zava-misy etsy BEHORIRIKA ka manahy ireo mpivarotra amoron-dalana. Vaovao eo anivon'ny sehatry ny asa izay hatrany dia isan'ny olana mbola goavana eto Madagasikara ary tsy natambaolana hatramin'izao ny mikasika indrindra ny fananana asa eto Madagasikara. Anisan'ny lasibatra voalohany amin'izany moa ny tanora izay mbola miandry ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Nambinsoa Velositraka sy TATITRYNY no mitatitra amintsika ny vaovao. Miisa ray faingo sivy tapitrisa ireo olona very asa teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 araka ny tatitra avy amin'ny trading économique. Antony mahatonga izany dia noho ny fienan'ny famoronana asa sy fananganana orinasa araka ny tatitra avy amin'ny EDBM. Raha orinasa 700 eo no natsangana teto amintsika ny taona 2024 nandritra ny 5 volana voalohany dia niena ho 700 izany tamin'ny taona 2024 araka ny antotanisa avoray. Nahitana fienana hatramin'ny 720 isanjato araka izany ny fananganana orinasa izay fototra iangan'ny fananan'ny tsirairay asa indrindra ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa fakaba ho iatran'ny tatitra. Etsy ankilany, velotarainy ireo olona mitady asa satria tsy misy mihitsy ny asa. Betsaka ireo fepetra tsy ahafahan'ny tanora misehatra amin'ny asa iray, indrindra ny eo amin'ny fananana ny mari-pahaizana sy ny traikefa mifanaraka amin'ny asa atao. Tena tsy vokatra ilay confinement dia tena tsisy vola mihitsy. Za zao fa nandritry ny efa nanomboka tamin'ny herintaona tamin'ny 2020 nefa tsy anasa efa nitady asa foana. Fa ela be zany nitady asa. Eo amin'ny tena arivo sy roa hetsy zany tena salaire ny henoko. Mila expérience izy nefa zay koa nefa ohatrany tsy dia manana l'expérience fa juste hoe mba tonga dia mandeha aty fotsiny zay. Tena sarotra be mitadiavana asa satria nila ilay fitary dia ilay manana ohatran'izany. Nefa matoa zay mitady asa amin'izao dia tsy manana diplôme indray dia mba aty no any. Araka ny velorano nataon'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara, ny tanany lohalarana ny fampananana asan'ny tanora sy ny fanenana ny tahan-tsianasa. Mbola mijanona oviany zany hatreto raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Zay zany tena be dia be zany ilay tanora ny tsianasa fa tokony président zany nanome vina hoe anao tetika asa ho an'ny tanora nefa tsy amin'izao ilay izy tsy hita ihany. Amin'izao aloha zany ny salaire de base zao ny vidim-piainana miakatra raha hoe mikarama mivady ao an-trano tsy ampy satria ny fiainana miakatra, ny vehivavy tsy miasa. Dia zao zany zao mahazana ety salaire de base 1 million ihany no salaire de base. Ohatrinay zao navoakan'ny olona izay tamin'ireny andron'ny confinement reny dia zao nefa izay no miverina any tsy raisin'ny zareo intsony fa hoe tsisy ny asa fa midiny sisy tany. Araka ny fanadihadiana natao dia samy miandrandra vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo olona mitady asa. Vahaolana zany raha hoe eo amina zany dia famoronana asa fotsiny zany. Eo amin'ny fanjakana sy eo amin'ny tena manokana. Nefa ilay diplôma hoentinay amin'izany koa tsy ampy. Vahaolana zany dia tokony tsisy fanavaka vahan'olona intsony amin'ilay fitadiavana zao fa misy mantsy ny zona amin'izao ilay manavaka volon-koditra, fanakavahana ilay halavahana sy ny any ireny. Anoizantsika ny vaovao ary izao alina izao dia eo amin'ny pejy ny kolotsaina ilaina ny mampahafantatra ny olona fa manan-danja eo amin'ny lafin'ny kolotsaina ny lalana raha ny fanazavana ireo mpanakanto nandray anjara tamin'ny festival iray izay nanome lanja manokana ny momba ny lalana sy ny tanàna. Nambinsoa Velositraka sy TATITRYNY hatrany. Manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny lalana. Mifandray amin'ny lafim-piainana misy rehetra izany, na eo amin'ny andavanandrony tsirairay, na eo amin'ny lafiny ara-panahy, ary ampitaina amin'ny alalan'ny fanabeazana ara-kolotsaina izany. Kolotsaina sy ny lalana, misy hoe kolotsain'ny lalana aloha dia efa izay dia mifandray izy. Ny atao hoe kolotsain'ny lalana dia adika amin'ny teny anglisy hoe street art. Zavakanto eny amin'ny lalana, zavakanto dia kolotsaina. Ary matoa izay fidany lalana dia satria ny lalana
no misy ny zavatra rehetra maro ny zavatra rehetra hiteny ditra hiteny ny fahendrena hiteny ny mahavelona hiteny ny mahafaty hiteny ny fiainantsika rehetrarehetra tsisy miafina satria dia eny foana tsika isan'andro isan'andro ary hoe misy olombelona be dia be ny toerana misy olombelona misy kolotsaina dia izay mahatonga anay fidy ny lalana satria eny no akaiky indrindra rehefa ampita hafatra ny mpanakanto. Isan'ny fototra iangan'ny rehetra ny fiainan'ireny mpianakaviana eo ihany koa ny mikasika ny mpianatra izay fiainana tsy azo idivirana ary tsy maintsy andalovana. Mama, hadio any kojakoja nadimanjaa. Za le rem-pianakaviana mitovy amin'ny rem-pianakaviana rehetra fa sahala amin'ny hafa. Manambady mananjana ka te hanana tokantrano sambatra mba te hanana ny ampy. Hatreto nefa mbola miezaka fa mbola tsy tafa manao izay afaka miezaka mafy. Zany no mbola ifoazako na dia mbola tsy miposaka akory aza amin'ny masoandro mampirehatra afo mamana rano mampisakafo ety mpianatra atoandro avy eo mandeha makeny anosy be tsara lany behoririka manenjika alohany entana voamasilina manao vary mandeha moa ny tena tsy manana diplôma tsy afaka ny angalatra tsiny zany adiako mafy mba hanana zanako avy milatra tsy tiako mantsy izy ireo rehefa ny orinany ohatra anazy zay vao hosahirana tsy moramora nefa mitady vola efa raha mahalala misy fotoana tsy lazaina mihitsy fa efa mila ho lasa-dala. Afatra maro no ampitainao anatin'izany. Fa andefasana afatra le izy dia sanatria hoe manabe olon-dehibe izay satria izay mbola tanora sy zandrikely daholo ny ao anatin'le izy fa kosa fifampizarana dia nyreniko ny tantaraiko tao anatin'iny satria izay ny fiainako isan'andro hoe mandeha makaty Analakely Antaninarenina mahita rem-pianakaviana mivarotra eny an-dalana tsy fantatritsika nefa ny tantaran'ireo olona ireo dia izany niezaka na fantatra hoe inona ireo mety andavanandro mpiainan'ireto olona reto. Raha ny fanazavan'ireo mpanakanto ny fiovam-pisainana sy fihetsika amin'ny efa mahazatra no isan'ny miteraka fandrosoana ho an'ny olona na firenena iray. Reny zany mampiseho fivelarany reny mampiseho fahafahana maneho hevitra ireny zavatra ireny ary mampiseho mamerina mampatsiahan'ny olona fa io lalana io dia azo anaovana zavatra mahafinaritra be dia be ary misy tantara izay foana moa ny teneniko hoe matoa mifidy any Ambatonakanga makeo Antaninarenina izay tamin'ity festival ity dia misy tantara mahafinaritra izany Ambatonakanga izany. Nanasongadina ny kolotsaina eny amin'ny lalana sy ny fanomezana lanjan'ny tanàna moa ny festival de danse urbaine andiany fafito izay niompana manokana tamin'ny loha hevitra hoe renireny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miomana ny hamoaka vola amina miliara maro euro ny gouvernemanta espaniola isoroana ny mety hikatona ny orinasa vokatry ny Covid-19. Nanao izay angom-baovao izay ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mandinina ny 2.7 miliara euro no vola tokany fanjakana ao Espagne hanampiana ny sehatra tsy miankana indrindra ny tontolo ny fizahan-tany. Teo aloha efa nanokana 7 miliara euro ny gouvernemanta volanindramina hanampiana ireo orinasa atahorana hanakatom-baravarana vokatry ny krizin'ny Covid-19. Anisa misedra olana ihany koa ny toeram-pisakafoana na nahazo alalana isokatra aza nanomboka ny volana Jona 24 vitsy ny mpanjifa ka betsaka noana hanakatom-baravarana tontrano fandraisam-bahiny sy ireo sehatra manodidina ny varotra. Tsy mbola fantatra loatra eto izay mety ho endriky ny fanampiana izay miandry filan-kevitry ny minisitra ny Zuma ho avy izao. Mendrika fanampiana raboly izany na koa fanalefahana ny trosan'ireo orinasa tsy miankina na fanaovana fanjakana petraboly amin'ireo orinasa ireo. Somarela nefa vao nandray fanapahan-kevitra ny gouvernemanta ho ireo mpandraraha sy mpitantana orinasa. Ny 12 febroary teo efa nivory ireo mpisehatra amin'ny tontolo mivarotra ny trano fandraisam-bahiny ary ireo tompona andraikitra amin'ireny toeram-pisakafoana ao Espagne ireny angataka 12.10 miliara euro ho fanampiana. Raha ny vinavinan'izy ireo 20 miliara euro eo ny fatiantoka ka orinasa 7.4 sy ray hetsisa no nikatona. Hatreto anefa tsy mbola voafeny fianaky ny Covid-19 izay hampisy fiantraikany goavana amin'ny toe-karena. Tsy any an-toerana ihany no efa nanapa-kevitra ny hanampy ireo orinasa sahirana fivabetsaka no nampiatra izany toy Allemagne sy États-Unis. Ny eto amin'ny kontinanta afrikanina kosa samy maka ho azy ireo orinasa sahirana vokatry ny krizy. Toy ny eto Madagasikara tsy mbola nisy ny fanampiana ny voaka avy tamin'ny fanjakana malagasy nanohanana ireo orinasa tsy miankina. Nilaza rahateo ny izay manano fivondrona be ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara fa tsy misokatra amin'ny fifampiresahana ny fanjakana.
eo amin'izay vavaony maresaka iraisam-pirenena izay atrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny fianakavian'ny mpanjaka ao Royaume-Uni taorian'ny fanehoan-kevitry Meghan Markle vadin'ny Prince Harry. Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince atrany. Namoaka fanambarana omaly ny tao Buckingham Palace malona ny fanambarana Meghan Markle sy ny Prince Harry ny ala teo tao anatin'ny fandarahana ny arana tamin'ny Oprah Winfrey. Naneo ny alahelo ny fianakavian'ny mpanjaka ary nanome valikafatra mahakasika ny filazana izy mivady fa nijaly izy ireo nandritra ny taona maro indrindra ny mahakasika ny zanak'izy ireo lahy Archie. Nazava tao anaty fanambarana fa ao anatin'ny fianakavian'ny mpanjaka izy telo mianaka. Risam-pianakaviana kosa ary vahan'ireo ao anatiny ihany ny filazana fa nisy fanavakavaam-bolo-koditra ny aingy avy tao Buckingham Palace. Raha tsy ivina moa, nanambara nandritra ilay fandarana malaza etan'ny Oprah Winfrey amin'ny fahitalavitra Amerikanina CBS ny Prince Harry sy Meghan Markle fa nahilikiliky ny fianakavian'ny mpanjaka. No mafisiny tamin'izany fa toy natao Lady Diana tamin'izany fotoana no natao azy ireo. Tao anatin'ny fandaharana ihany koa no nilaza Meghan Markle fa miteraka olana eo amin'ny fianakaviana ny lokom-bolo-koditry Archie. Mariana fa maintotra ny reny Meghan Markle vao nivady izy sy ny Prince Harry no efa nahitana olana teo amin'ny ity vinanto VAVY ity sy ny andriamanjaka. Efa nisarabady moa i Meghan Markle no lasa vady ny Prince Harry. Noho ireo disadisa samy hafa nisy tamin'ny fianakavian'ny mpanjaka nangataka hatramin'ny anafoanana ny fiandrianany amin'ny mahataranaka ny andriamanjaka azy ny Prince Harry mivady mba ahafahana izy ireo miaina milamina kokoa sy lavitry ny tsindry ny lapa. Fa manana ny toerany maha-izy azy eto amin'ny firenena ny antoko tsika Madagasikara na ny antoko tim ary mbola ao anatin'ny heriny tanteraka tsy miovy amin'ny tarigetra sy ny filamatra izay ijiroany ny antoko tim hatramin'izao. Hoy ny sekretera jeneraly ny antoko no amafisiny izany androany nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety teny Faravohitra teny. Mitatitra misika ny vaovao ary Germain Nomenjanahary sy Manorandray Malala. Amina firenena iray mandala ny demokrasia dia zavatra iray faran'izay mafy ho an'ny antoko politika iray ny farisena tsy ara-drariny amina fifidianana. Ny aina izany farisena tsy ara-drariny izany ny antoko tima tamin'ny fifidianana filoham-pirenena faranteo sy fifidianana SOLOMBAVAMBAHOAKA faranteo. Tsy manakana ny antoko mihitsy anefa izany andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa ho 20 taona ny antoko amin'ny taona 2024 ka mazava izao fa ao anatin'ny heriny izy ary ao anatin'ny fahamatorana ara-politika tanteraka. Ny safidy ho antoko-panohitra ny tima ankehitriny ary tsy miova ny tarigetrany dia ny famerenana ny firenena ho tandalana sy mandala ny demokrasia amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra izay marisarisa tanteraka amin'izao fotoana izao. Mikatsaka zany tsika ahoana ny fomba hanavotana ny firenena izay tena henatra ho asika malagasy, henatra ho atsika mianakavy no hoe ny firenentsika izay nosy lehibe indrindra aty Afrika no mitana ny rambony amin'ny fahantrana. Izay moa no tena foto-kevitra ijoroan'ny antoko tima mikatsaka mandrakariva izay amahana ny olana, amahana ny fahantrana eto anivon'ny firenena ka manentana ny vahoaka iray manontolo ijoro ao anatin'izay fitazomana ny fahamarinan'izay fikatsahana ihany koa an'izay hoe ahoana no ahafahantsika manala n'ity firenena ity atao anatin'ny fahantrana. Aza mijanona ho mpitazana fotsiny ianao fa mijoro ary sahy. Fa raha ohatra ianao tsy mijoro dia iza no entana ianao ijoro ho an'ny taranaka faramandimby. Aza mieritreritra ianao fa isy mirakly eo ka ho afaka fotsiny ao anaty fahantranontsika. Raha tsy mijoro ianao mandray nandraikitra sahaza ho anao mandray ny anjara tandrifa ianao efa nanomboka ny député reny fa ianao koa mila resy lahatra ianao hoe tsy voatokana hahantra akory isika ary tsy voatokana iaina ao anatin'izao fahantrana lalina izao fa misy adidinao io ary adiditsika rehetra ny manarina n'ity firenena ity. No mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tima atrany fa mbola mitoy ny fameloma maso na ny redynamisation ho an'ny antoko tima eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsara no manamarika fa tsy misy toe-karena mandeha eo amin'ny firenena iray raha tsy matanjaka ny politika. Noho izany mila antoko politika matanjaka ny fampandrosoana. Tsy hipetraka ny filaminana politika sy ny toe-karena raha tsy eo ny antoko politika matanjaka.
fa nitondra ny teny fisaorany ho an'ny vahoaka malagasy androany teo anivony antokotiko i Madagasikara. Anton'izany moa dia ny fahatongavan'ny vahoaka maro teny amin'ny magro tanjombato ny sabotsy lasa teo. Mbola Germain Menjanahary sy Manorandre Malalatrany. Tsy mbola tratra ny tanjony mitoy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Io no nambarany sekretera jeneraly ny antokotiko i Madagasikara. Nambarany fa dingana voalohany andry nataon'ireo solombavambahoaka tamin'ny sabotsy lasa teo iny fa fahalalana maneho hevitra sy ady amin'ny jadona no iaraha mitolona eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fisaorana no natolotra ny biro politika ho an'ireo solombavambahoaka izay nanao ny tatitra sy ireo mpanao politika ary ny vahoaka izay tonga teny amin'ny magro ny sabotsy teo iny. Reny zavatra misy reny dia ahitana sy atsapana na dia tao anatin'ny fotoana fohy ary nazahoana ny fahafahana maneho hevitra satria ny azo may ihany vao nahazo ankalalana hoe afaka atao ny hetsika ny asabotsy na dia teo ny andro ratsy na dia teo ny fahafoezan'ny fotoana nanaovana ny communication dia tonga marobe ny olona. Reny zany dia azo hitarafana hoe maharary ny olona ny vidim-piainana, maharary ny olona ny fiainana amin'izao fotoana izao ary mahatonga anazy mihaino an'izay tatitra izay, mahatonga anazy mitady lalana foana hoe aiza nahitana vahaolana ho an'ity firenena ity ankehitriny. Mahaliana anazy zany no manaraka ny vaovao politika satria fantany hoe amin'ny alalana politika ihany koa no ahitana ny vahaolana sy mba ahafantarana ny vaovao zany amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Ka iny moa araka ny fantatra sy efa voizina amintsika foana fa fanombohana ihany iny, tsy iny akory ny tanjona. Ary amin'izao tsika tsy afaka miteny hoe tratra ny tanjona satria dingana iny, dingana arahana. Fa ny tanjontsika dia ahoana no ahafahana miady amin'ny jadona, ahoana no ahafahana manavitra n'izao firenena izao ao anatin'izao fahantrana lalina izao. Misaotra ihany koa ho an'ireo ataontsika hoe antoko politika maro na mivondrona ao anatin'ny RMDM na ao anatin'ny panorama tonga nanohana ny antso tamin'ireny fotoana ireny na ny eo ny firaisankina ary dia manantena hatrany ny firaisankinantsika rehetrarehetra, ny fiarahamientanantsika rehetrarehetra mba ho tombontsoa sy fanavotana an'ity firenena iaraha-manana. Nitondra ny heviny androany solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrika Navaratrando tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara noho ny fahombiazan'ny tatitra izay nataony solombavambahoaka ny tiko Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Asinandria Malala, Tokiramarolahy. Nafapo ny vahoaka ny tatitra ny solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antokotima ny sabotsy lasa teo. Raha fehezina dia fahombiazana tanteraka iny hetsika iny satria dia voaporofo indray fa olon'ny fahendrena sy mpanara-dalàna ny vahoaka mpanara-diny antoko-panohitra. Ho an'ny solombavambahoaka voafidy teny amin'ny distrika Navaratrano dia fahombiazana tanteraka iny hetsika iny ary rariny mba itoy ny tatitra ny solombavambahoaka. Zay ny tena nafinaritra ny olona hoe tanteraka somatsara le fanaovana tatitra na dia mbola tamin'ny ankapobeny raha fa tsy amin'ny atsiporiany dia anisan'ny efa nahafapo ny vahoaka malagasy tety fotony enina dia niankon'le izy taty amin'ny distrika Navaratrano sy tety amin'ny fokotany manodidina ary dia anisan'ny niarahaba ny olona mandefa SMS ny olona hoe tsara be député le tatitra fa tokony hotohizana foana zany ny zavatra ohatran'ireny satria matetika tsy ampy le fotoana eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'le atao hoe fandraisam-pitenenana satria dia 3 minitra ihany no azo dia misetra ohatran'ireny zany afaka tena manazava mihitsy amin'ny vahoaka malagasy ny atao hoe zavatra misy, zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka mba ahafahan'ny vahoaka malagasy koa hoe miatrika ny fiainana andavanandro satria zava-dehibe ho an'izy ireo mba hoe mba fahalalany zavatra misy mba ahafahany mba mitondra ny fiainatokantrano ihany koa tsinona satria zavatra ataon'ny mpitondra na tatitra ho ataon'ny solombavambahoaka tena hoe zavatra tena iainan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia izay no zavatra nahafinaritra hoe faly ny vahoaka na eno an'ilay tatitra tamin'ny asabotsy ary tena arak'ilay lazainy teo moa zany dia tena hoe tsara raha mba manao ohatran'ireny foana ny député. Raha tsy hivina moa dia efa nilaza ny solombavambahoaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja fa tsy nitatitra iny rery akory no tanjona ho tratrarina. Fa namoaka fanambarana moa ny fiadidin'ny Repoblika izao alina izao mahakasika indrindra ny fempitom-piasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC.
Ifarana ny 12 Martsa ho avy izao ny fotoam-piasan'ny mpikambana ao amin'ity androm-panjakana ity izay naharitra 7 taona. Ny didim-panjakana laharana fa 424 tsipika 2 amby zato tamin'ny 17 ny volana febroary 424 no nanendrena ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay natolotry ny filoham-pirenena. Ny 12 Martsa 424 no nanaovan'izy ireo ny fianianana ary nanomboka tamin'ny fotoana io ihany koa ny fotoam-piasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Araka izany, miatra ny didim-panjakana vaovao mitondra ny laharana 124 tsipika 120 tamin'ny 4 ny volana Martsa 124. Manambara ny fifaranan'ny fotoam-piasana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ankehitriny. Andrasana araka izany izay mpikambana vaovao hitantana ity androm-panjakana ity satria anisany asa iandry azy ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Tsara moa ny manamarika fa miisa 7 ny mpikambana eo anivon'ny HCC, 3 avy amin'ny filoham-pirenena, 2 avy amin'ny antenimiram-pirenena, 2 avy amin'ny antenimiran-doolona ary 2 avy amin'ny Conseil supérieur de la magistrature na ny CSM izany. Fa ao anatin'ny famaranana ny lisam-pifidianana vonjimaika ny eo anivon'ny SENA amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny momba izany indrindra androany ny teo anivon'ny antoko politika sasany teny amin'ny SENA Alarobia Ramano Menjanahary sy Manora Andrimalaladrany. Very anjavona ary inina tsy asian'ireo rafim-panjakana sy androm-panjakana resaka mihitsy ilay raha doublon tamin'ny fifidianana natao teto. Ny mpitondra raha teo mahay manodina resaka mafana eto amin'ny firenena. Ny tena malasa saina aza dia ny fanekeny HCC io fitondrana tsy voafidim-bahoaka izay mijoro ankehitriny io. Tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mahazo ny firenena avokoa na ny CENI na ny HCC hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Dia manana andraikitra ihany ny SENI eo satria ny SENI sy nagnano déclaration misy izy ny condamné le doublon. Au contraire za raha ny fihevitro sy famarinana ity ny zany hoe nametraka ny valoriser izy ny accepter le doublon satria ndasorina lay vice-président zay nilaza c'était un administrateur civil nilaza fa misy le doublon c'est un responsable kanefa zany hoe raha azerevanao zany de hoe manamarina zany ny SENI ary makasitraka hoe de lo ihany misy ny doublon. Nisy vehivavy nagnano hoe niety sy izy io agnisan'le vehivavy nilaza hoe misy bureau de vote fictif ary ananina, misy doublon ary ananina. Nisoky izy milaza ny SENI hoe sy mahazo miala anao satria efa nisoratra agnarana soi-disant il y a le bulletin est unique kefa ao ny amin'any zany farfelu avatra sy mitombony zany fa rehefa misoka le olona de droit ny miditra de droit ny koa ny miala. Tsy maleo tena ny SENI eto amintsika fa sarisariny fotsiny ihany no ilazana azy fa birao maleo tena momba ny fifidianana izy ho iatrany ny fanazavana. Ankoatra ny fiandrasana fanapahan-kevitra tokony ivoaka avy any amin'ny gouvernemanta dia olana goavana ihany koa ny fitsabahany ministerany atitany ao amin'ity ravitra ity. Karazana pandisity ny SENI nanakofana ny zavatra misy tamy firenena nambolena ny SENI. Le SENI zay sy matapakahitra satria sous la coupe du pouvoir central du gouvernement. Il tena sy azonao tenenina ny SENI fa nirafitra mpitondrana nametraka ny appendicite io. Disika mafantatra daholo ny appendicite rehefa tapahanao de tapahanao sy raha mafaty igny. Ianao fotsiny mila mitandrana. Donc ny fisian'ny tokony izy zany de hoe rehefa ny SENI manao anazy de ny SENI mikarakara anazy rehetrarehetra tsy miditra ny gouvernement satria ny gouvernement am'izay fotoana zay sady juge et partie fa indépendante marina ohatra ny Afrika zany zao sika ne lasa tiana dépasser ny africaine enfin asika koa africaine fa bon les continentaux zany ny anazy rehefa SENI zany de indépendante ny anazy ny SENI tsisy diran'ny gouvernement io fa ny sika apetrakanao le SENI nefa apetrakanao ihany ministère de l'intérieur. Raha ny fanazavana atrany moa dia miandry ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta no ahafahana mamerina ireo fifidianana be ny tanàna any amin'ireo komuna izay tokony amerina izany.
raha nita nefa dia tsy mainka amin'ny famerenana izany ny fanjakana ary toa milaza mihitsy aza fa zarany ny tsy hanaovana izany fifidianana izany. Fa niresaka tamin'ny mpanao gazety androany Reny Bery Zaravelomanantsoa izay mbola voadana eny am-ponja amin'izao fotoana izao miantso ny fitondram-panjakana sy ny mpitory ny zanany izy mba hijery akaiky ny manjoa azy. Mitatitra amintsika ny fanadiadiana ary Asinandriamalala sy Tokiramarila. Ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 no nadoboka apoja 4 volana i Bery Zaravelomanantsoa. Ratsaivina dia fanaratsiana fitondram-panjakana sy fanakorontanana sy ambahoaka ny vesatra anenjehana ny tipitarika ny fikambanana Soloma ity izay sady olona akaiky any mbola rajona. Raha araka ny fanazavan'ny Reny Bery dia mangataka ny amohanany zanany izy noho ny antony ara-pahasalamana. Dia mitodika manokana zany zaho amin'ny Andriamatofiloha zay mba nisy soa ihany zany nataony zanako taminao dia re tompona andraikitra mahefa rehetra ny andrandra fatsoram-ponareo hatrany izahay ny angavy fandaminana fifampiresahana hatrizay dia mba mangataka re tompoko raha tena hoe famezana zany tianareo nomena azy fa tsy fanampitena tanteraka ny hoaviny ataoko fa mba efa hampy re zay tompoko ny 9 volana sy tapany naretanjanako fahoriana tany amponja ka miangavy anareo za tena milela paladinareo mba anome fahafahana anjanako fa mba hampy re zay 9 volana zay hoe iny sofina iny zany mbola tsy dia sitrana tanteraka ohatra ndraindray mandeha nana le izy dia le izy moa mbola marenina ihany. Ratsaivina dia mpanao politika maro tamin'ny fitondrana teo aloha no efa nidoboka aponja nandritra n'ity fitondrana ity. Anisan'izany mbola rajona Claudine Razaimamonjy, Roly Mercia ary Bery Zaravelomanantsoa. Maro moa ny fanehoan-kevitra manambara fa mbola tsy mitsahatra ny valifaty politika ataon'ity fitondram-panjakana ity. Fa maro no mbola mahatsapa fa tsy ampy ny tampavitrian'ny vehivavy andray andraikitra eo amin'ny firenena ka tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Manoloana izany indrindra dia nisy ny atrikasa no karakarainy Vaovao maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni teny amin'ny FUB teny Alarobia androany hitadiavam-bahaolana mikasika izany izay nanasana antoko politika maro teto amin'ny firenena. Mialirary nombana Manora-Andriamalala. Ny raiky M10 isan-jatondraponina manerana ny Madagasikara dia vehivavy avokoa. Na dia nahitana fitombony isa-taona aza nisan'ireo vehivavy miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana dia voalaza fa mbola ambany ary tsy ampy izay tahapahavitriana izay. Mitotaly 7 hetsy sy 9 tapitrisa eo ny isan'ireo vehivavy efa ampy taona kanefa ny 47 isan-jato amin'izy ireo ihany no efa ao anatin'ny lisam-pifidianana hatreto. Antony voalohany nanaovana ny atrikasa fifanakalozana teny amin'ny foiben'ny seni androany ny ampiakarana ny tahapahavitriana sy ny tahampandraisana anjaran'izy ireo fa ihany koa ny amporisiana azy ireo andray andraikitra eto amin'ny firenena. Ankoatra ny tsy fanomezana sehatra azy ireo sy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia antony maro ihany koa no mahatonga izay fahalainana hisoratra anarana any anaty lisam-pifidianana izay. Mbola tsy tonga amin'ilay tena lazaina hoe mahafeno tanteraka ny tokony ho izy. Raha ny taranisa lazain'ny stade zao dia eo amin'ny hoe 6,800,000 eo ny vehivavy izay efa feno taona. Nefa izahay ato amin'ny seni moa zany dia nahita fa eo amin'ny 4,800,000 eo ny vehivavy misoratra ao. Dikan'izany mbola misy eo amin'ny 2 millions eo zany ny vehivavy tokony misoratra. Nefa zao tsika araka ny voalaza teo ny antony natonga anay nanao an'ity hoe sehatra ifanakarozana ity mikasika ny zoan'ny vehivavy sy ny lehilahy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia ampirisiana antsika rehetra nitsy mba ho ifanometanana amin'ny hoe inona reny no afaka andraisan-dahatra an'ireo vehivavy 2 millions ireo mba hitsirika ny lisitra mba afaka mijery ny anarany any amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny fotoana voalazana lalantsika izao fitsirihana mety hoe afaka mbola mitafiditra ao izy alohan'ny amarana farany ny lisam-pifidianana amin'ny 15 mai. Eo amin'ny famolavolana ny politika entina ampivoarana ny firenena tsy maintsy enona ny isan'ny maronisa izay koa ny demokrasia. Maronisa ny vehivavy ozy izy ny state ka maninona raha tsy misy politika mifanojo amin'ny filan'ireo vehivavy maronisa ireo entina hisoratany anarana. Maninona koa ny vehivavy ny tsy resy lahatra andeha hisoratra ny lisam-pifidianana rehefa tonga zao ny
élection communale partielle sao dia mbola mba tsy ao ny anaranao e ianao afaka miteny any amin'ny fokotany misy anao commune misy anao e ary rehefa tonga koa ny échéance amin'ny hoe afaka hilatsaka ianao voalaza ny andininy fahaenina sao dia 12 amin'ny lalam-panorenantsika zany mena fahafahana tanteraka sy malalaka ny vehivavy andray andraikitra eo amin'ny fitantanana ny raram-pirenena fa izay ihany ny fototra azahoantsika ho tonga amin'izany hoe fampivoarana maharitra sy novainjavo zany. Anisan'ireo ahitana izay tahapavitriana ambany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay ny any amin'ny distriktan'ny Faradofay. Ankoatra ny fanilikiliana mianjady amin'ireo vehivavy dia anisan'ny sakana ihany koa ny fomba amam-panao. Ny olana ao anatin'ny distriktan'ny Faradofay aloha distriktan'ny Faradofay dia rahantsika malala fa mifaritra atsimo misy coutume izay tsy azo ialana ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny politika indrindra ny fanompoana tanindrazana dia tsy fitasomana azomanga. Ny azomanga dia ho an'ny ray aman-dreny ihany fa kosa ny fanompoana tanindrazana dia samy manana anjara tandrify azy aby na ny vehivavy na ny lehilahy. Tapitra tomboky lasy tomboky vavy ny fampalalam-bavao ny MBS izao alina izao nakasitraka anao an-trano nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.